fiainana voatokana manokana ny tena ho an'Andriamanitra, fahadiovana, fahantrana, fanekena. Fandaharana natokana ho an'ny taonan'ny fanokanantena amin'Andriamanitra itondrany ny fikambanandre jiosy tsirairay misy ato amin'ny diocèse fanazavana momba ny congrégation misy azy. arahinao eto amin'ny radio fagniry fiainana voatokana manokana ny tena ho an'Andriamanitra. Mivahina ato amin'ny radio fagniry moa i frère lehibe ny voatokana na filohan'ny religiosy magneran'ny Madagasikara ka magnararotra zegny ny eto amin'ny radio fagniry ka managna fagnontaniagna tiagna managna vaovao tiagna origny na information raha misy koa frère makasika ny fiainan'ny voatokana zay fa indrindra ny fandalovanao eto Antsiranana amin'ny ivon'ny fankalazagna ny taonan'ny voatokana taty amin'ny diocèse zay natao tamin'ny Pentecôte ke isan'ny atriky ny conférence natao nandritran'izegny ianao ary niatriky ny lamesy famaranagna koa ke ino frère ny azonao ambara manokana alohan'ny iresantsika ny mombany amin'ny national ino ny azonao ambara makasiky ny taty amin'ny diocèse ny fahitanao azy ny taonan'ny voatokana zay sy ny fankalazagna zay taty amin'ny diocèse. Miarabanareo manaraka ny fandarana atao amin'ny radio faniry ny tenako moa zany Sylvain Ramandimby Arso miandraikitra ny Marista eto Madagasikara fa koa nangatana iandraikitra ny ireo manokantena amin'Andriamanitra eto Madagasikara dia efa voalazanao teo moa zany ty taona ty nanomboka tamin'ny novembre 2014 teo jusqu'à février 2 février 2016 dia taona natokan'ny papa hoe ho andreo zay manokantena amin'Andriamanitra dia nisy zany ny fanokafana izy io natao tany Antanimena Antananarivo tamin'ny 30 novembre avy eo mandritry ny taona isaky diocèse dia samy manao hetsika hanamariana an'io taona ho an'ny manokantena amin'Andriamanitra io ka ny eto Antsiranana dia sendra namory ny manokantena amin'Andriamanitra rehetra ny évêque tamin'ny weekend Pentecôte io dia zaho moa sendra mba nandalo aty dia ny évêque manatotrato hoe tsy tonga ho azy zany fa fandaharan'Andriamanitra raha jiaby ka dia faly zany araka tamin'ny évêque sy ny manokantena amin'Andriamanitra aty amin'ny avaratra tamin'ny weekend Pentecôte iny dia iny ezaka hita taratra tao amin'ny fionan'ny évêque Monseigneur Benjamin niaraka tamin'ny mpanokantena amin'Andriamanitra ho an'ireo manokantena aty amin'ny diocèse d'Antsiranana zany hoe na dia ireo avy lavitra avy any Savany aza na ratsara lalana tonga taty reo jiaby dia niaraka nanao dinidinika tamin'ny évêque ary nankalaza ny sorona masina lehibe natao tany amin'ny cathédrale ny dimanche teo ny après-midi mbola nitoy ihany ny dinidinika nametrahan'ny évêque ny sorodalana ezaka ataon'ny manokantena amin'Andriamanitra atao amin'ny diocèse n'Antsiranana dia tena nazava tokoa ny dinika tao fa tena hita taratra hoe ny manokantena amin'Andriamanitra aty amin'ny faritra avaratra zany dia tena hita fa miezaka miombona ny fiombonan'ny manokantena amin'Andriamanitra nefa tsy mijanona amin'ny diocèse n'Antsiranana fa ny religiosy jiaby eto Madagasikara koa zany dia miezaka mba miombona manatsara ny fiainana mahavoatokana amin'Andriamanitra zay ka amin'ny mois de novembre 2015 ty zany dia hisy ny farantampony fankalazana nyty taonany manokantena amin'Andriamanitra ty zay atao any Antananarivo dia ny raha misy afaka zany autant que possible ny avy aty avaratra dia entanina mba andray anjara amin'io fankalazana faratampony any Antananarivo io amin'ny novembre 2015 ty. Ya efa niresaka ny programme ny nationaly zegny teo zay ary nagnambara ny fahitanao manokana koa ny religiosy ny fiombonan'ny voatokana aty amin'ny tapany avaratra ke misaotranao frère misaotra amin'ny zay
sao de mbala misy afatra tianao ampitaigny amin'ny mpitandregny. Ya misy fandarana efa mandeha amin'ny radio Don Bosco amin'ny asa fandarana Tantsoroka zay mandeha telo isan-kerinandro 5 minutes isaky mandeha. De izay zany miezaka mampafantatra amin'ny kristianina jiaby hoe inona moa zany manoka tena amin'Andriamanitra zany. Ka azo entanina koa zany nareo kristianina jiaby mba hanaraka an'ireny fandarana amin'ny radio reny mba ahafantarinareo hoe inona marina moa ty fanokana tena amin'Andriamanitra ity. Ka zay frère kay misaotra anao ny vahiny teto amin'ny radio Fagniry. Misaoragna koa zegny anareo nitandregny zay mirahalahy teto tamin'ny fandaharagna fiainan'ny voatokana teto amin'ny radio Fagniry ty. Ka misaotra anareo jiaby. Fiainana voatokana manokana ny tena ho an'Andriamanitra. Fahadiovana, fahantrana, fanekena. Fandaharana natokana ho an'ny taonan'ny fanokanantena amin'Andriamanitra itondrany ny fikambanan'ireo jiosy tsirairay misy ato amin'ny diocèse fanazavana momba ny congrégation misy azy. Arahinao eto amin'ny radio Fagniry. Fiainana voatokana manokana ny tena ho an'Andriamanitra.